araky ny efa fatao isan-taona zany dia ny eto amin'ny faritra Antsinanana indrindra fa ny eto tampon-tanàna Toamasina dia angalaza amin'ny fomba manetiketrika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy ny valo marsa amin'ity taona 2024 ity. Ny lohahevitry ny fankalazana amin'ity taona 2024 ity zany dia natokanantsika ny hoe fanabeazana ny ankizivavy fampizakantena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana ny vahin-jafy. Zany ny lohahevitra ny safidiana amin'ity fankalazana androany ity. Ka maromaro ny fandaharam-potoana entitsika ankalazana n'izany andron'ny valo marsa zany raha ny eto tampon-tanàna Toamasina no jerentsika ka ameko ny namako présidente ny vovona ny fikambanan'ny vehivavy no anazavazavantsika amin'ny atsipriany izany fandaharam-potoana maro dia maro entitsika ankalazana n'izany valo marsa andro. Merci André Matotale nanome fikoranana. Arak'izay programme fankalazana ny andron'ny vehivavy ny raha koranina aketo. Karaha amin'ny faritra jiaby, faritra manerana ny nosy dia manana ny hetsika manokana avy ny sambiky ny faritra ankalazana ny andron'ny vehivavy. Dia tsy latsa-danja amin'izay antsika Toamasina aketo manana ihany koa tsika programme. Efa nisy tamin'ny week-end teo tamin'ny sabotsy 24 février afaka maly zegny efa nanomboka sahady antsika tamin'ny fifaninanana baolina kitra mbehivavy maman izay nisy maromaro moa ny fikambanana nandray anjara dia fifantsanana le tamin'ny sabotsy fa amin'ny sabotsy 4 mars indray zany ny final. Dia fikambanam-behivavy maro nandray anjara tao raha tsy teny afa-tsy ny tao ny vehivavy ny vadiny miaramila ny tao amin'ny sauvenierie tropicale zareo mpiara-miasa ao amin'ny ao amin'ny borne Toamasina ny vehivavy avy ao amin'ny fahasalamana ny commune urbaine ny Toamasina ny avy ao amin'ny région dia misy fikambanam-behivavy misy eo amin'ny 120 eo ny fikambanana nandray anjara. Rencontre sportive zay misy ihany koa ny asa zay fandrombonana na hoe tagnamaro zay tsy avelantsika latsa-danja ny akany fampandrosoana ny vehivavy zay toerana manokana natokana ho an'ny vehivavy dia hagnano activité ao hagnadio hagnatsara n'io toerana io zany ny vehivavy amin'ny 3 mars amin'ny 7h maraina ny fotoana eo. Dia magnarak'izay misy koa vavankiraisam-pinoana izay fandrombonana ny FFKM eto an-tampon-tanàna ny Toamasina dia ao amin'ny cathédrale anglicane Sainte Jacob no anaovana an'io izy ity vavankiraisam-pinoana io na culte communique amin'ny valo maraina ny fotoana amin'io sabotsy izy io dia rehefa vita io raha ohatra ka lamina ny raha dia mametraka ny atao hoe tsangam-bato ny vehivavy valo marsa Toamasina antsika satria zay vao sambasamba ho isy tsangam-bato antsika taketo satria amin'ny faritra rehetra andanantsika efa misy aby Toamasina renivohitra capitale économique mbola tsisy. Dia amin'ny fotoana io zany eritreretina efa vita izy akany dia apetraka amin'ny fomba official dia eo amin'ny avenue de l'indépendance iarahana amin'ny tompona andraikitra maefa eto ny autorité locale no ny fametrahana an'izay. Ny tolakandron'io dia arak'ilay nazavaina teo amin'toy le finale football féminin. Dia nisy ihany koa fandaminana satria fantatritsika antsika aketo fa magnaraka ny fitondram-panjakana misy an'le programme napetraka anjareo national dia misy koa ny célébration régionale dia misy koa nefa antsika ny tanàna local eto dia nefa ny 8 mars ihany dia rehefa nalamina ny rehetrarehetra dia natao 8 mars ny carnaval antsika fa tsy le daty anankiray zay nanahirana ihany fa ho koranina amintsika eto ihany ny
daty-ny fankalazana ny 8 mars régional. Ka noho izany misy carnaval lehibe izay natao hatramin'izay eto an-tampon-tanànan'i Toamasina eo amin'ny avenue de l'Indépendance manomboka amin'ny 7 ora ny cérémonie. Fa ny vehivavy efa ifampitaona eo manomboka amin'ny 7 efa malaka laharana miaraka amin'ny tenue izay ifandaminana amin'izay. Ny thème moa namenindry zareo avy any amin'ny national amin'ity dia ny hoe tenue traditionnelle, fa tsy masakana izay tenue ananany rehetrarehetra nefa izany. Misy fifaninanana amin'io, ny filatroana, filaharana sy zay tenue tsara indrindra nentina ankalazana ny 20 mars io. Dia misy anaky 12 eo ny association Tsongaina amin'izay. Dia ao ny fikambanana avy ao amin'ny mpiasam-panjakana, ny fikambanana avy ao amin'ny mpiasa privé, ny fikambanana avy ao amin'ny quartier, ny fikambanana avy amin'ny ONG sy ny mpanao politika. Samy misy vehivavy daholo ireo dia omena chance daholo amin'izany fifaninanana izany. 10 mars mbola tsy tapitra ny fankalazana ny hoe ino tapitra 20 mars, mbola misy 10 mars conférence de débat lehibe izay atao ao amin'ny salle de fête ny commune urbaine ny Toamasina. Agnantsovana viavy jiaby koa io sy ny tompon'andraikitra amin'izany indrindra moa zareo ato amin'ny population, ny fikambanam-behivavy sy ny autorité izay voakasika an'izay. Après midi izy io tolakandro manomboka amin'ny 2 sasany eo dia efa ifame fotoana koa antsika hiady hevitra mikasika an'izany hoe zo ny vehivavy, ny fizakan-tena ny vehivavy na ny autonomisation des femmes. Ny eto an-tampon-tanànan'i Toamasina manokana dia ho faragnana amin'ny le 24 mars dia ny soirée izay atao amin'ny espace la famille ny fankalazana ny andron'ny vehivavy. Artiste féminine tamatavienne no asongadina amin'io dia ho regnintsika keo moa zany hoe izovy izy io fa antsika keto manana mpanakanto tsara mahay. Dia zay koa zany anisan'ny targetra ao anatin'ny fikambanana dia ny ampisongadina ny zay eto an-tanànantsika ihany koa. Zay zany araky ny natsipitsipi ny présidente teo ny fandaharam-potoana rehetrarehetra hoentitsika ankalazana ny andron'ny 20 mars eto tampon-tanànan'i Toamasina, ka manentana antsika jiaby ho tonga amin'ireo tetiandro voalaza teo regny. Manentana antsika viavy jiaby, anareo viavy jiaby amin'ny fampivondronana rehetrarehetra ny association manentana ny mbola tsy agnatina association hitambatra anaty association fa zao fitondram-panjakana zao dia mametraka laharam-pahamehana ho an'ny vehivavy amin'izany fampizakan-tena zany sy ny fanomezana anazy nozo. Zay zany dia misaotra betsaka.